tsy mbola nandao anay ianao nanafoy anay. Androany zay fanamasina mangataka ny fitarianao amin'izao fotoana na izao. Orakofanay miranao Jesosy zay rehetra atao eto. Ary angatanay ny fitariany fanamasina hiaraka aminay. Jereo Jesosy ireo zay manana olana. Androany loka mahanao ny olana rehetra ho fiainana. Ireo zay miatikady androany misy hery ny fandraisena hitoetra ao anatin'izay. Mantoky zay Jesosy fa hiasa ianao amin'ny alalan'ny teny anasitrana zay rehetra marary ary nomena fiadanam-posy fitsarana indray amin'ny anarany Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana isika. Amen. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra tain'Andriamanitra ny ianao. Saotran'i Jesosy tsika ny amin'ny tombontsoa pasoavana dia mbola ahafahantsika manompo azy eto amin'ny toerana ity. Fiadanana ny ho anao sy ny amponanao. Amen. Dia miarahaba ny ray rehetra tratran'izao fetin'ny ray izao mba nao tsika bravo ho an'ny père de famille rehetrarehetra. Arabentsika sady koa moa zay vao nabevoka viavy fa efa père ny anarany. Atao kory efa izy zany da iny tompony isika rehetra. Amen. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy ary mino fa ho fety miavaka ny fety androany. Ary anisan'ny zavatra anankiray teneniko teo hoe tsy fotoana fiadivana mbady androany. Tena mila falifaly daholo ny ao anaty tokantrano, karakara tsara ny ao anaty tokantrano, tena andro miavaka androany. Miarahaba koa ny paparanga tonga soa. Izy valo dadabenay papany mama. Amen. Izy moa mpiandry izy io mpanompon'Andriamanitra eny koa. Dia miarahaba babaranga moa ataony anarany satria zafiny jiaby magnano anazy papa daholo. Tsisy magnano anazy dadabe zany fa dia papa daholo. Dia nomena anarany izy hoe paparanga. Dia hoela velona ny anao paparanga tratsy ny andro androany. Amen. Azadiny fotoanantsika raha-pitso maraina eto amin'ny toerana ity mitohy foana le délivrance ataontsika isaky ny maraina. Raha-pitso moa zany zaho ho avy eto mihitsy hanafana ny fotoana satria tiako tahin'Andriamanitra ianao. Ariva amin'ny telo ora tolakandro fotoanantsika eto. Amin'iny moa tsika zany mbo tena non-fidy fampiarahaba anatin'ny fête des pères. Tsy manakana anao ataonao tsy anao aloha ndraiky zegny dia tahin'ny tompo aneny. Ka milo hevitra ho zareny tompo amintsika androany dia makasika atao hoe ray aman-dreny sy zanaka. Amen. Taddio rasina bao fa ilaina foana ny fiainana ny visina ray aman-dreny. Ninona sokajy misy anao, na inona asa ataonao, na inona ndraikitra sahanao, ilaina foana ny visina ray aman-dreny. Io no anisany nararaka ny Adama voalohany, ny Adama ny hoe vadiny Eva. Ny Adama raha tonga teto ambony tany tsy mananana ray aman-dreny nitaiza. Zay natonga anazy mbola vitany devolona mimba anazy. Ilaina zany ifazahoantsika leçon eto isan'andro io. Ilaina ifazahoantsika toriteny isan'andro, fagnitsiana, fitezana, regny anatra maro samihafa regny mamolavolanao izy iny ho amin'ny antsoina hoe falebiazana. Ary ny zaza anankiray nitezaina ray aman-dreny matetika tsy maintsy tafita. Ny zaza anankiray tezana ray aman-dreny mahazaka omena responsabilité goavana. Goavana be ny responsabilité nomena ny Adama. Jereo fa raraka izy. Ny antony tsy mananana ray aman-dreny izy mba nanolo-tsaina anazy.
jerevinao tsara fa na dia olo efa mahay baolina be ohatra hoe efa enjena be amina resaka football mbola misy coach foana mbola magnitsy ananjy tratran'iny fa zao no raha mpanaraka baolina regny ohatran'izay ohatran'izay koa ny mpanao fanatanjahantena na dia efa ataoko hoe 4 fois izy champion du monde tsy maintsy mbola misy coach foana manaraka anazy dia ohatran'izay tsisy valaka rehefa matsika amin'ny monde spirituel na dia efa lehilan'Andriamanitra mahery be ianao na dia efa vehivavin'Andriamanitra zay efa ampiasain'Andriamanitra be ianao ilainao foana ny présence na ray aman-dreny. Amen. Zay natonga n'Andriamanitra nahazo lesona izy tamin'ny zavatra nitranga tamin'ny Adama voalohany, ny Adama ranofo. Rehefa andefa ny Adama faharoa izy tsy izy fa Jesosy Kristy dia tsy maintsy napetraka teo ambany fitezany Josefa sy Maria. Azonao ve zany? Tsy natao ohatra ny Adama rehefa tonga dia efa lehibe ho azy. Azon'Andriamanitra natao hoe tonga dia natao Jesosy tonga dia izy lehibe iny na rehefa tetika. Fa nanana expérience izy tamin'ny nanamboarana ny Adama voalohany. Zay tonga dia lehibe. Dia jereo fa lasa nisy erreur. Dia tsy tianao erreur intsony Andriamanitra dia ny afarany tsy maintsy nalefa notezainy Josefa sy Maria Jesosy Kristy. Jereo fa tsy raharaka mihitsy Jesosy. Nandalo fanenjena izy, nandalo fakapanahy izy fa tsy lavo satria nanana ray aman-dreny izy zay nitaiza azy. Amen. Jerevinao tsara fa matetika raha remarkenao ny lehilahy tsy nitezaina raiky matetika tsy makarakara vady. Ny ankamaroany zany tsy miteny izy jiaby tsy makarakara vady. Andeha metaka ampoly mbola madama no mametaka an'iny. Fa izy mibodika eky fona. Ny antony tsy teo le ray mba nanatoro anazy hoe reto atao reto atao. Misy moko zaza lehilahy voateraka izy dia maty ny ray. Ao ndraiky voateraka izy dia nisaraka papasomamy. Dia matetika regny karazana zaza regny tsy mahazaka fitantanana raha. Ao aramono lasa saribavo satria mamany foana mitezana azy miady loko mena amin'ny mamany izy. Nefa izy zaza lehilahy. Sy ny sisa. Matetika ny lehilahy anankiray tsy nitezeny babany tsy mahafehy vady. Raha vao misy vahiny dia izy mangina fa madama no malikabary. Mirasa bolana soda madama ny hitanaka ny ngirakali natarakambary. Natany marataniky. Jadi kena tanggal. Iran seti matlo fakta itu sih sedang barang-barang cara beda. Istawoni. Mangan le rasa tu dalam siku sama itu nana kabekifo. Wan semua boy. Dan itu misi dia bersedap lelat yang nama pala yang dice. Nenda morona lehilahy maika nambady foana izy fa tsy fandaniavina raha tokony atao anatin'ny fanambadiana. Ary anisan'ny facteur de pauvreté eto Madagasikara satria maro loatra ny lehilahy tia nambady nefa raha milona mivady itsy. Viavy ndraiky eny sahiry mandeha mitady laman'olo sasaka izy midika rano. Zesizesy anazy foana karaha ino nanjeny viavy tamin'ny voalohany. I wanna bang now. Very little bang nanjy zany kory. Tsisy passé. Ang sulit ng bakulong na tubag. Mahbe, zali nanjy vagtang papantang na feeling ng zanakuro. Izy fa mijaly. Dia nahita tovovavy kely mba niady ilay tandramony papany. Nalainy dia niara nijaly aminazy amizao. Izany mitondra fahasainana. Milohany anaovanao zavatra anankiray tokony mba fantanao hoe andeha ho aiza nareo. Aza mitikitiky hialaka zanak'olo raha tsy mbola misy raha milomana anazy. Satria ny lehilahy dia premier responsable anaty tokantrano. Ka 2 ans.
Fa tsy hoe efa tonga ny haila fa wity foana na valanio wita taon'iny sasa zany mbola tsy andrano fa bikibo bevoka asa atao ezo zazy izy amin'io mandeha mianatra bisikilety omboany zany koa bikibo asa nanao triple doko zay bisikilety nanao triple mama ni mkatara mba dininy eny resena vavy ny zavatra atao ity zavatra horesako anao ty dia anisan'ny fototra ny ngezabe zay tokony ho fantatsika satria matetika atsika dia mihevitra fa efa tena matotra tsara ara-panahy nefa raha tonga ny tafiotra tonga dia mitaraboka eny an-dalana fa ianao ny tsy taraboka ka arena lehibe amin'ny fampotsika an'Andriamanitra ty resako anao ty sady ho fantatsika eto antraon'Andriamanitra ny atao hoe ray sy zanany ao amin'ny bokin'ny Luka toko faharoa andininy fasily amby efapolo Luka toko faharoa andininy fasily amby efapolo izay mivaky toy izao Luka toko faharoa andininy fasily amby efapolo fa hoy izy taminy nahoana no mitady ahy ianareo tsy fantatrareo va fa tsy maintsy hoeto amin'ny tranony raiko aho amen teto Jesosy le ny fampitadiavany Maria sy Joseph zare zany avy namonjy fety dia rehefa avy namonjy fety mieritreritra ny Maria sy Joseph fa niaraka tamin'izareo tandalaka teny Jesosy or nefa nijerevana tsy teo tampoka izy dia lasa zareo mitady azy araka ny tanàna dia io ny frazy navanin'i Jesosy rehefa mitady azy Maria sy Joseph ozy hoe nahoana no mitady ahy ianareo tsy fantatrareo va fa tsy maintsy hoeto an-tranony raiko aho endrika ihany ny frazy io satria Joseph tamin'ny voalohany efa tsy dia nahazo azy loatra ny Jesosy dia tsy zanany fa nefa miezahana tezegna atao foana tsy nampafantarana olo mihitsy hoe tsy Joseph ake ny papany fa niezahana nampafantarana fa Joseph ny papany Jesosy rehefa navety am'izay izy mba nitadiavana ankalamanjana io anatrefan'olo maro no nitadiavana azy io no navaliny tsy fantanareo ozy fa tsy maintsy mankaty an-trano raiko aho i Joseph amin'io présent io sur rafa niteny tamin'ny Maria mihitsy izy hidy rafa tsy tiako razy ty magnadary zany tany azonareo tsy magnano apapakitsy zany ia fa dia ozy tsy fantanareo ozy izy fa tsy maintsy mankaty an-tranony raiko aho nanana papa hafa izy ny lesona antsika tsoara amin'ny Jesosy ny fiangonana dia tokantrano ay ny tompany ka raha anao zany mpivavaka amin'ny Jesosy dia tokony anana ianao fomba fijery anankiray hoe ny fiangonanao dia tokantranonao tsy fantanareo koa fa tsy maintsy mankao an-tranony raiko aho ty tamin'ny tempoly izy tamin'io tokantrano ka tena mila miova revana ny fomba fijeritsika ny fiangonantsika tain'Andriamanitra ny ianao raha toka Jesosy ny tomponao sy arahanao ary izy le ohatra sy modely ho antsika kristiana dia naseho ny miariary eto fa amin'ny Jesosy ny fiangonana dia tokantrano Jesosy tsy mijery ny fiangonana ho toeram-pivoriana na hôpitaly laka zay marary foana ny tonga eo Jesosy tsy mijery ny fiangonana ho club social laka zay marary na hoe manamanjo dia mivorony social Jesosy tsy mijery ny fiangonana ho restaurant na toeram-piasana fa tokantrano no nandraisan'i Jesosy ny fiangonana noho izany revana ny tokantranonao dia natao hipetsahanao sy hodianao foana ka ny tokana anao zany tokony ho hita aketo foana anao ary raha zay na misy tany nomboanao mafantara mody ka ny tokany
ny fiangonana tsy mamanosy botahana zany. Ary zay natonga ny eto napetraka ho ray aman-dreny. Raha tena ray aman-dreny tompoko ny ray aman-dreny tsy magnary zanaka. Na zaza farany maditsy be karakory, ny ray aman-dreny tsy magnary zanaka. Halleluia. Amen. Tain'i Jesosy ianao hoe tsy natao andalovana fotsiny zany ny fiangonana fa natao hipetrahana satria tokantrano. Natao lodina ihany koa. Ninona zavatra vitanao sy nataonao tany ambadika any. Andeha ataoko hoe avy mamitampona anao, mirena aketo fomba anao voaray. Avy nanota ianao, tsy haiko inona nataonao, mirena aketo fomba anao. Fa eto ny tokantrano. Eto ny mety aminao. Ary zany ho modely natoron'i Jesosy. Rehefa tadiaviny Maria sy Joseph izy dia namaly. Tsy fantanareo va ozy izy fa tsy maintsy mankao atrano raiky ao. Ny fankanesana tiam-piangonana zany dia tokony apetraka ao tsy maintsy an-tena. Tsy maintsy mandeha am-piangonana. Raha Jesosy no ataonao modely. Raha Jesosy no tianao henona amin'ny fiainana. Amen. Ny fiangonantsika rehefa tsy mampanilika olona zany sady milaza aminao. Tsika tsy mampanilika olona. Na dia fa ela tsy hita regny za mbola mandrenao foana ary tiako foana anao. Amen. Tsy manilika olona tsika. Ny olona mety manilika tsika fa tsika tsy manilika olona. Mandray foana tsika. Noho izany tsika rehetra atao am-piangonana tsy mpinamana na hoe olona mifankafantatra fa mpiray tampo. Azonao ve zany? Mpiray tampo. Zany ny fitondran-tena tokony ananantsika atao an-tramon'Andriamanitra. Mifandray sana ny mpiray tampo. Ka tsy normal rehefa ny mpiray tampo tsy mifampiteny misy firovoana. Tsy normal ny mpiray tampo miara-miasa nefa tsy mifampizaka. Zavatra hita zany amin'ny mpiandraikitra atao am-piangonana. Samy mpiandraikitra fa tsy fampivoana. Samy mpiandraikitra mifampiandraikina andraika zava-panao io. Misy devoly ianao ko mbola magnano zany. Tsy tokony mbola mametra tanana amin'olona. Mamindra ny ainao. Mbola misy fankahalala nefa mandroaka devolin'olona. Mbola misy avonavo manefa ty hivavaka an'olo marana. Aretinao maloto sabo. Aza mety analan'ino. Ka ny mpino rehetra atao am-piangonana tsy mpifankafantatra fotsiny, tsy mpinamana fotsiny, fa mpiray tampo. Alleluia. Mpiray tampo isika zany. Mpianadatsika satria angonana iraitsika ato an-trano. Ka mba tia mitany ianao za. Ao amin'ny tokantramonao ve misy fotoana ianao congé. Zay sy nalakena eko manao nanano repos. Misy repos ve ianao tokantramonao hoe zany any tsy anasy lafity mihitsy. Hoe nanano repos izy dia tsy nandehandeha mpandramo tao mihitsy fa tany fo tambako. Misy fotoana ve ianao manao an'izany. Nefa rehefa mandeha tabe amintsika. Raha misy raha masosorena anao dia tsy mandeha mivavaka izy des semaines. Tsy tahitanao izy tsy mandraindraiky firy. Zany to tsy hiakatra. Zesta ny sasany mokely miakatra tsy miakatra. Za tsy hiakatra. Biby moa zany loatra izy mandraindraiky ambony teny tsy hiakatra. Tsy sankinika raha io. Tsy makatra zany. Verinao ratsy, verinao tsara mo zany. Mety be mbola manana mentalite. Anaty tokantramonao ianao io e. Ary indrindra raha resy lahatra ianao anatina fiangonana anankiray dia manonkeo egalina tokantramonao io. Mazava ho azy tokony mba mpiarinao anatin'ny tokantramonao koa ilay volantsika hoe tokantrano tsy aha. Atsika zay kipikipisy Israely famaly tamin'ny ravavorany dia efa regny olona bazary be any. Nisy raha tsy najarijary kely nataony raha efa regny olona bazary kely. Tsisy raha tsy resanao any ambadibadika any. Or nefa ianao io anaty tokantrano.
Tay ny tompony ianao. Nonao faliova ianao. Misy fotoana ve anao an-tramonao koa congé. Za manokana aloha aina ny fetraka. Aza mieritrretranao retirety zany io. Ho hitanao keto zany pasteur David efa antitra mbola mitsabiky nabonibonika. Ya, mbola gidragidra fa ino mba fa antitra. Tay ny tompony ianao. Alleluia. Zay ny zava-misy avana. Satria tokantrano. Ary an-trano viana moa avana. Ny ankizy amin'ny tokantrano karamaina rehefa manao raha. Ary raha vao tsy mahazo an'iny karama iny dia tezitra. Zanajoro manandro zany hitanao misy ka asaina manasa lasety tsy maintsy omena 5 000. Raha tsy zany maloto kely lasety. Isaky ny asera rehefa asanana rehefa andeha zany atao zanaka anao ve? Za milaza anao mety tsy zanaka efa fanila bodirindra lasety nandalo. Tay ny tompony ianao io. Tay ny Jesosy ianao io. Mety omena vola izy fa tsy karama ny anarany. Fotoana anao mety faly no manome vola ny zanakao fa tsy karama ny anarany. Fa raha izy efa nivadiky karama mietrereta. Karaha paster za zao mampaster anazy za tsy karaha mianao zany. Anao dia azava ny resaka. Sao dia mahita na boatraboatra ianao dia valanefa mizeky. Mo volana dia le nanome volana. No mitsangana hoe tena ny dépense mihitsy ianao mombana. Tay ny Jesosy ianao. Tsy hoe karamaina satria nianatra na hoe nosora fa nomen'Andriamanitra fahasoavana ny amin'izany zany. Ka amin'ny fotoana mety misy manome volan'andro tsy karama anao agnarany fa fahasoavana. Satria tsy niforcena anao nanao azy. Tay ny Jesosy ianao. Izova aminareo reo ny karamaina rehefa ampandroso ohatra andeha ampandro zandronao dia karamaina ve anao? Aveleke mandotokeko tsy amena nefa miainy za tsy anana. Matombe lekedy anao. Ho vedy, ho kapoka. Tay ny Jesosy anenao e. Amen. Amin'ny fotoana mety misy manome vola hoa tsy karama ny anarany mety mba fitiavana. Misy toe-tsaina riavana be da be. Zay tsy ananana mpinontrony. Ary tsy hita tsony any amin'ny mpino. Ary zay mahatonga ny mpino lasa manahirana ny ankamaroany. Satria veriny fa mitovy ny fikambanam-biavin-jareta kany am-piangonana. Aongatsika président, aongatsika. Apato tsara fikamban-tsara hoito masy. Tay ny tompony ianao. Misy karazana toe-tsaina fa hafa ka doentin'ny sasany aty am-piangonana. Azadiny fa ny fiangonana dia tokantrano. Toe-tsaina fa hafa tsy manjary resina tokantrano. Tokantrano zany tokony samy manana ny fifangatiavana, tokony mifandefitra, tokony mifampiaro, mifanampy ary mifampandroso. Alleluia. Ny fiangonana amin'ny teny grika ny dikany hoe fiangonana dia eklésia. Ny dikan'izany hoe eklésia zany olona nentina nivoaka. Zay ny sensany. Eklésia, olona nentina nivoaka. Tsy miresaka trano mihitsy io na anarana fa vondona. Ka ao anaty tokantrano tsy maintsy misy ny atao hoe ray aman-dreny sy zanaka. Azonareo ve zany? Raha vao tokantrano no resahana fa tsy zavatra hafa. Dia tsy maintsy misy foana ny atao hoe ray aman-dreny sy zanaka. Iza le ray aman-dreny dia iza le zanaka. Tay ny tompontsika rehetra. Zany hoe
Andriamanitra no nametraka ny maha ray aman-dreny fa tsisy olona safidy. Sanao ve ny safidiny ray aman-dreny? Zao mitsika zanaka anaty tokantrano ny safidy hoe iranana nataoko papa. Matetika tsy safidinao io fa zavatra efa nisy talohanao. Azontsika ve zany? Ka ny fananana ray aman-dreny tsy safidy fa zavatra napetraka Andriamanitra. Fa soavana no menanao ny visina ray aman-dreny amin'ny fiainanao. Cadeau no menanao ny ray aman-dreny. Amen. Cadeau izy. Ka ny zavatra tena tia Jesosy indrindra mba amboly toe-tsaina vaovao anatinao, mba haizanao itia ny fiangonanao. Alleluia. Tena ny tompo anenao. Ka anatin'izay nefa azavaiko aminao vitsivitsy ao anatin'ny ndia fotoana vitsivitsy iananatsika eto hoe otrosiny ahoana moa ny plasina ray, otrosiny ahoana ny plasina zanaka. Ny ray dia ireo olona afaka miteraka raha-bana. Ena atao hoe ray. Olona afaka miteraka raha-bana. Zany hoe nomen'Andriamanitra fahafahana afaka miteraka. Hitanao zao sady aminay voalohany nanangana ty fiangonana ty dia zany mianakavakely tao an-trano. Tadidiko tamin'izany zany nitoritena indreo madama. Misalona eo zay nitoritena. Ry afa mahalala nefa izy ake dia davinao dia mpanampinay tamin'izany. Iananao rehetra reo zany. Nefa reo ny hevitra fo. Azarao izy. Fa avy eo zay miteraka. Miteraka an'izy, miteraka anareo. Eo zany manomboka mivoaka ny tsenao hoe ray aman-dreny. Tany Jesosy ianao. Ny maha ray aman-dreny ihany koa dia fitaizana sy fanangana. Io zany tsy titara fotsiny ny maha ray aman-dreny hoe zanay babanareo ahy. Anao fa babanareo za tsy betrobetroka ny maha ray aman-dreny. Tsy tenda be. Fa move mba misy fitaizana ataonao amin'ireo zanakanao reo. Move misy fananganana izy amin'ny fanatsanganao. Zay ny toerana ray aman-dreny zay. Mitaiza sy manangana. Ka ny olona anankiray tsy tena mahatsapa ny mahazava-dehibe ny ray eo amin'ny fiainany dia lasa misy limite ny fiainana zany io zao. Misy limite. Lasa misy limite. Ary nilay koa lasa limité hatramin'ny fifandraisanao amin'ny ray aman-dreny. Satria fantatry ny ray aman-dreny hoe ity zanaka anankiray ity tsy dia azo mifandraisana. Ny antony mahatonga an'izay dia satria tsy fantatry ilay zanaka ny mahazava-dehibe ny visiny ray aman-dreny amin'ny fiainana. Ka ny tompo isika rehetra. Ka ny olona tsy mahatsapa ny avesa-banjany ray amin'ny fiainana dia lasa misy limite. Zany hoe lasa misy zavatra tsy hainao. Lasa misy zavatra tsy miampita bakany aminao. Lasa misy zavatra zay tsy hainanao mihitsy mandrakizay. Ary en danger foana ny fiainana zanaka anankiray raha vao tsy hainy ny mamety mamidiny ny ray aman-dreny. Satria voasoratra anaty baiboly hoe manaja ny ray sy ny reninao. Mba maro andro ianao sady ahita soa amin'ny tany zay omeny Jehovah-Andriamanitra olovana. Amen. Ary misy foana zany manazava tamintsika fa ny ray aman-dreny io zany ka natao ahita eny hatramin'izay mahamenatra anao indrindra. Ireo no tokony mahafantatra an'izany voalohany. Ny ray aman-dreny. Zareo zany na zanaka anao lehilahy ohatra zao hoe raisitsika amin'ny sens ara-nofo. Na zaza lehilahy na zaza viavy. Izy no mampanao an'iny voalohany. Mamany, ray aman-dreny. Karaha ny eo zany moa na dia sasany efa maventy vito. Efa avy iraiky lahy kely moa dia tsy magneky sasany olo. Na ny mamany na ny papa. Donc zany ny ray aman-dreny raha ny sens ara-nofo zay resako zay dia natao ahita hatramin'izay mahamenatra an'iny. Amin'ny fiainana ara-panahy ndray tsy hoe por hoe andeha hitanjaka dia ray aman-drenynao anao tsy zany.
nazarana rabaka teny fa ty tenenina mety misy karazana problème, mety misy karazana erreur anao, mety misy karazana fahazara ratsinao zay tsy voatery atoronao nizaniza fa atoronao ny ray aman-dreny. Zany ihany ny fomba anankiray ahafahana miady amin'ireo karazana fakapana. Zany ihany ny fomba anankiray ahafahana mandresy ireo karazana problème maro isan-karazany. Satria misy karazana toetra ratsinao zay mahamenatra tsy tianao tenenina nizaniza. Dia lasa tsy mety afaka amin'ilay izy ianao ndana atono ny ray aman-dreny. Alleluia. Amen. Ndana atono ny ray aman-dreny tenenina zaka da mbola mamparaka zay tany. Izy ihany koa tsy tombolo fa anao edy atoroko azy ohatra zany raha ohatra ka paraky fa ho hitanao fa raha vitanao ny devoile an'iny devant na ray aman-dreny ara-paraky laza loza fa tsy maintsy afaka. Fa raha hitambakonao asitikinao foana agnaty posy jean anao tsy mety ho afaka amin'io anao jusqu'à asazonareo ve zany? Atao délivrance mbola nataonao ihany ny ataonao. Atao vavaka am-piangonana mbola nataonao ihany atao satria afeninao izy. Raha dininao le ten'Andriamanitra taddio tsara fa zay manafina ny fahotanao izy tsy ho ambinina. Fa izay mitsotra ka mafoy azy mahazo fandrona. Tadidiko tamin'izay mbola nanao élève pastoral. Misy gongala maromaro ny tandany. Isaka anao dia vakany manontany le ray naondrany tao am-piangonana. Fa eo anao zany tsy maintsy voana zaka koa tsy haiko mihitsy fa misy viavy ela zaza pakay fao tsy maintsy atoronao anazy. Dia izy amizay magnatoro andro hafa koa fa misy viavy zao ny fomba fatao anazy ohatran'izao ny fomba fifandraisana amin'ireny atoro anazy. Dia iny zavatra iny no miazona anao tsy ho raraka anazy. Ary lasa fantanao ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Fa ny ankamaroantsika misy eo milay. Tiany zany atao hoe masina ro viavy, masina laolona vao madilo masina. Iny le tiany atao masina. Or nefa tsy masina. Aleo zany amin'ny fiainana raha tena fantanao hoe iriny ray aman-dreninao. Raha misy zavatra tianao hovaha, raha misy zavatra tianao hafaha, aza misalasala ny korana azy. Zay ny lasa nababa natao hiantso mpanoty reny olo tsy mbola mahafantatra fivavahana reny nasaina andeha ho tezaina indrindra fa momba fa anaty vala io nofa moramora eto mikopoko anao. Fa nendray afeninao izy dia tsy mety afaka anao. Tsy atoronao izy mandeha vavy faranako zay ro matoky anao dia mamomenao andraikitra hafa. Matoky anao zay dia manendry anao azay nefa anao mitarika an'izao mitarika reny hainao koa mbola vao madilo fa tsy masina. Hainao mbola vao mitsoha. Ka aza fitahana Andriamanitra meteza mba hiditra anatin'ny fanafahana, meteza mba hiditra anatin'ny mangarahara. Zay ny maharay zay natao hafantatra aina hatramin'izay mahamenatra iny satria izy no mitezana. Da iny toko antsika rehetra. Zany rehefa mahatonga kristianina mitoetra anatina fahotana foana, miaina anatina faharatsiana foana izy. Nefa n'izy raha ny titrany efa maventy be, ny andraikitra sahany efa goava, ny antony avonony izy asitrika. Miezaka izy manafina izy. Kofa mandeha mivavaka izy mihinana pistasy. Mindeha tsy reny fofony raha. Kofa mandeha am-piangonana aty izy no manitsitrika anazy. Dia lasa voafatotra anao. Anao nefa raha vao misy signana fatorana fiainanao, acte prophétique ratsy be ny lafi-piainanao. Lasa mihidy koatra amin'ny boketra, mihidy koatra amin'ny fidiram-bola. Da iny Jesosy anena. Ny ray aman-dreny ihany koa dia manome lova ara-pana, lova. Zany hoe tsy ray aman-dreny raha tsy misy zavatra azy lovana aminazy.
ary zay mahatonga anaty mpiandoavana ny teny hoe azo maikameika hiteraka raha tsy fa misy raha mba hamelomana andreo zaza. Sanatria ny baba revana ray aman-dreny anao maty iny patalohanao mbony zareny. Pataloha. Dada anao zany dia manana pataloha anankiefatra. Dia se misy roa. Tsy hoe izy amena sentirany. Ratsy zany amilazanao. Fa anao raha tena ray aman-dreny anao tokony mba misy zavatra no arianao ho an'ireo zanakao. Mizara lova. Zany hoe ny ray aman-dreny zany tokony mpanankarena. Mpanankarena volamiko hoe tsy vola. Fa tokony mba misy zavatra. Au moins anao mba misy hevitra natoronao ny zanakao. Au moins anao mba navita nampianatra an'ireo. Au moins anao mba navita nampitombo ny fahalalana tao anatiny. Mba iny izy sasany mba lasa zao, sasany mba nahazo asa okan'izao, sasany mba navita namelon-tena. Zay tokony mitoerana ray aman-dreny. Be da be ray aman-dreny voateraky zany ny alana. Efa 20 taona amin'izay no mandefa anao sur Facebook ny dadanao Rasoa Mampianina Honoré dia mitady anao eto an-tetezim-pona. Izy fa l'âge de 80 ans. Raha zany zany tamin'izy mbola kely zazy ny alana le faso. Marary zazy tsy rara iny. Antitra amin'izay izy mitorabany mitibavena anjevitany. Mitady ny zanako ko dia verina eo ka tsy miteraka azy. Miteraka ianao ko tsy mikarakara ianao hatrany zay. Virena mihitsy aloha ny atsirabeany mba mivoatra. Aza mankativo. Ka ino Jesosy ianao? Tsy normal ianao zany na ray mpianakaviana. Ohatran'izany mitoetranao. Ray mpianakaviana zany mpandray andraikitra. Ray mpianakaviana zany responsable amin'ny fiainana. Responsable amin'ny zavatra rehetra. Fa tsy mpiamboadidy. Ka raha tegna ray mpianakaviana ianao, mila manana ianao lova ara-panahy. Tsy vitan'izany fa ny ray aman-dreny ihany koa dia manome fiarovana ara-panahy. Fiarovana. Anareo ireo isan'andro zany mivavaka ho anareo e. Za milaza aminao. Anokanako fotoana mihitsy ary misy lera zany tsy maintsy taitra. Mba hivavaka ho anao. Ary mangataka amin'Andriamanitra ny zanako rehetra Jesosy eo. Arovaka. Zany hoe mahatonga an'any indray ohatra mampirisy anao io ndahana mba miconnecté aty amiko aty. Sasany mandray ny sensible hoe zavatra hoe dada zany tiana ny tegna zany anome zavatra na ilaina ny manao connexion mba hisina fifandraisana. Amin'ny fotoana anao connecté zay vavaka sandratra makasika anao satria misy fotoana zay miteny zay rehetra zanako ara-panahy Jesosy. Oka mba tahiny izy amin'ny tianao. Nefa anao bersika hoe ino momba sino mahazanaka ka fa moezanao araka lalana. Asa azonareo dia zany lesona zany. Tahin'i Jesosy ianao. Amen. Ny zanaka indray a. Reo zany raha dika reo zany ny andraikitry ny ray. Ino indray ny zanaka? Manaiky ho forana. Tsy mora ny hoe ho forana. Manaiky ho forana. Zany ny dikany ho resaka didipotro io e. Ny atao hoe didipotro dia fanomezana eny. Avoaka le tena maizy azy. Esorona ny ody balaza. Zay le atao hoe didipotro. Ka atsika rehetrarehetra reo misy ody balaza daholo. Misy zavatra mety toetra ratsy io. Mety fahazarana io. Mety fomba fijery diso io. Mety fisainana tsy mety io. Zay ananana. Dia eto ianao zany matetika ahitsy. Anarana. Tenenina mafy mihitsy hoe zao atao fa tsy io. Manaiky ho forana. Tsy moramora ny andro ny famorana. Tsy moramora ny famorana. Miaritra marana ny zaza forana. Miaritra fery ny zaza forana. Ary misy fotoana ny zaza forana tsy mety manao pataloha, tsy mety zipo. Raha efa lehibe izy possible ho menatra amin'ny fiarahamonina satria tsy maintsy mila doany hely aloha fa tsy zay mikasiky dia marary. Be da be ny zavatra iainanao anatin'izany famorana zany.
resahako amin'ny saosa ara-nofona izy fa amin'ny ara-panahy misy zavatra betany betabengy rehefa kristiany vao mareny fotsiny izy fampirisena pasteur makasika raky dia fa tsy mibavaka tsony izy tsy haiko akozy raha mananjo resaka rakitra io fa manahirany sainy zay rakitra tsy forcena aby fa zay tianany magnano fa misy olona zany izy mihitsy no mangasarika ny fiainany fivavahana zany tsisy raha forcé agnatin'izany na ino raha korany tsisy raha forcé agnaty tsy mampigadra koa le tsy magnano fa anao ihany mila mandry la conscience hoe zany raiky zany kosa tokony mba ataoko ndray aman-dreny nefa mara aman-dreny anazy tsy maintsy mitory izy tsy maintsy mampianatra izy ary anaty matetika tsoroko mihitsy za tsy tongeto zany de amanifaly anao fa tongeto hoe hitaizanao karanao niandry hoe ombanao any Jesosy mahazo vola be ianao maregny zany tena desana non misy fotoagna tena damarady eny ohatran'izany izy ny zanaka ihany koa tebitao magnaraka makatahaka ny ray ny tena zanaka zany tsy maintsy misy raha itovizana amin'ny babany fa tsy normaly mamieritsereta raha ipapany fotsy mamany fotsy zazy ndraiky nazitingido ia de mode olo hoe izy eny anaraky kapilahy nisy olitra atao tompoko amin'ny internet misy raha karan'ireny fotsiny Madagasikara hoe vazaha niteraka zazy mahitigna fa nisy zany tamin'ny internet tao zareo samy vazaha izaza iny ndraiky noara be ianao fa mety nanalaka an'Afrika o madamo sanananakory tsy haiko manahaka ny ray jerevy ny zanaka tena zanaka tsy maintsy misy raha itovizana fo na angofony farafaratsy na orony na sofony na volony na masony tsy maintsy tamin'ny ara-panahy koatran'izany tokony mba misy zavatra hita fa itovizanao amin'ny rainao ara-panahy zay natona ny toan'ny apôstôly nazy hoe manahafanay ozy tahaky ny anahafanay any Kristy Paoly apôstôly ny tenin'izany amin'ny Efesianina toko fadimy andiny voalohany tepika magnaraka ny zanaka dia mitoetra an-tranony ray foana ary zanaka mandrakizay tsisy rabana zany hoe zanaka temporaire zany fa amin'ny herinandro fogna za zanaka dady fa mivola mamony io za fa tsisy e tsary misy zany hoe zanaka temporaire amitaona tiany za zany fa ny zanaka mitoetra an-tranony ray foana araka le nation Jesosy teo hoe tsy fantatrareo izy fa tsy maintsy mitoetra ato an-tranony ray koa raha tena zanaka ianao dia mitoetra an-tranony raynao foana ary zanaka mandrakizay alleluia tepika magnaraka amarana antsika azy ny zanaka dia tsy manakalo ny rainy amin'ny mpampianatra tsy manakalo ny rainy amin'ny mpampianatra mba imagineo ke nanefa no nianatra tany amin'ny lycée ny zanaka anao izy miverina tamy tsy nanatranao papatro miverina avy anao tsy nanatranao mama tso fa maîtresse ndraiky nataony mama tsy normal zany da possible anao ray andro mety hifanena amina mpampianatra misy olona mety possible mampianatra anao magnatoro lesona anao manomenao fahalalana tsara ary tena hoe manoro lalana anao mba haizanao ny tokony atao fa aza takalo ny rainao izy lalako zany raha tena zanaka ianao ny zanaka dia tsy manakalo ny rainy amin'ny mpampianatra tainy Jesosy anetika ary raha tena zanaka ianao izay zavatra anananao tokony afaka mba hampifalinao ny ray aman-dreny manana tomobile anao dia tokony mba mifaly ny tomobilenao ray aman-dreny manana omby anao tokony mba miasa tany troraka ny ray aman-dreninao iny omby
tsy haiko inona ny fahasoavana tonga ny fiainanao tokony mba misy mipiky any ray aman-dreny fa tsy normal rehefa raha fiainanao milamina be nefa ny fiainan'ny ray aman-dreninao mampalahelo be tsy mety zany. Ary minao fa ankatoko zao fetiny ray zao samby andeha hiarahaba ny rainy daholo ny tsirairay avy, samby andeha amin'ny voninahitra ny ray aman-dreny manao zay mbola velona ray aman-dreny ajao izy ireo fa reo no nahitana masoandro. Tahin'Andriamanitra isika mivavatsika mankasitraka anao zay tompony amin'izao ny teny zany, misaorany amin'ny afaka zay nomenao anay, misaorany amin'ny fampianarana, misaorany amin'ny fahalalana, misaorany amin'ny fanitsina, misaorany ny tompony amin'ny message divine. Ary fantatray manomboka androany no tokony ataonay, ary natorona anay teto androany fa ny fiangonana dia tokantrano. Ampianaro zay Jesosy mba hay fanaja, hay fankaty, ahay fanome tombamity, ary ifampitaiza araka ny fahamarinana. Rakofana amin'ny rano Jesosy ny lesona teto, rakofana amin'ny rano Jesosy ny fiainan'ny tsirairay aby, ary manonona fandresena lehibe no an'ny tsirairay aby. Sotra tompo ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Zay no azontsika tanterahana teto. Azadiko raha riva mikely ora tolakandro dia miaratsika mba mankalaza ny fetiny ray eto am-piangonana. Onzay tsy afaka moa zany ka mba te hiaraba manokana ianao dia azonao atao mandatsaka ny fanomezanao ao anatin'le fanatitra ho an'ilay gaeglizy. Namo zany ifo raha mampisinao anaky zay raha jiaby amenareo anaky eo androany tsy maintsy vidianako ciment, vidianako fer, iny tompony ianao. Zay mahatonga anany teny iny aza atao karta kasy teo zay, misy tonga tonga ny plaque berina tony sasany. Raha iasapinao akeo dia namboatra fiangonana. Raha nome cadeau ananao zavatra azo ndeha namboarina fiangonana atao. Raha zany ka tsy afaka ianao le laniva ataonao avy hatrany anatin'io fanomezana ho an'ilay gaeglizy io zay atolotrao.